Manongona ao aminareo any riavana ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'ilay Andriamanitra ray sy Jesoa Kristy tompontsika. Amen. Ilay andevo tonga rahalahy, ilay andevo tonga rahalahy, tarafina ao amin'ny bokin'ny Filemona ny 15 hatramin'ny 120 zany. Ity mofinaina ity ry havako dia mampianatra antsika ny amin'ny fampiarana ny finoana marina, na ilay antsoina hoe pratika ny finoana. I Filemona dia kristianina fanafo ary tao hatramin'ny Filemona mihitsy aza nisy ny fiara-vavaky ny mpino. Tena nanana finoana izy, nanana hafanapo, nanana fahazotoana tamin'izany. Dia indro Paoly apôstôly manoratra ho an'ny Filemona ity taratasy ity, fa nisy mantsy andevony Filemona fahiny. Onesimosy no anarany. Andevony dia niala tao ary dia tonga tany amponja niaraka tany am-pikadrana tamin'ny Paoly apôstôly, dia nandray ny filazany tsara tany am-pikadrana, zanaky ny apôstôly Paoly tamin'ny finoana. Dia manoratra ny apôstôly mamerina azy indray ho any amin'ny Filemona. Averiny ho any amin'ny Filemona izy manao hoe indro izy lay andevo fahiny raiso ho tonga rahalahy. Hoy ny voalazany amin'ny 19 hoe tsy toy ny andevo intsony anefa, fa efa mihoatra noho ny andevo dia rahalahy malala, indrindra fa ho ahy maika fa ho aminao na amin'ny tompo, na amin'ny nofo na ao amin'ny tompo. Raha ny lalàna ry havako, raha misy andevo miala ao aminao, mandositra ao aminao, dia miendrika ho faty izy. Nefa eto ny apôstôly Paoly dia miteny fa ao amin'ny tompo no tena misy ny famelan-keloka ka manala anazy, tsy ho andevo azy. Ao amin'ny tompo no tena misy ny famelan-keloka. Ary ny fiainana ny finoana kristianina dia arahana amin'ny fomba hita maso, ampiarina amin'ny fiainana andavanandro, tsy hifanandevo amin'ny fiainam-panompony na amin'ny nofo na amin'ny ao amin'ny fanompoana ny tompo. Rehavako malala ao amin'ny tompo, ambaran'ny apôstôly Paoly eto fa mety nanao fahadisoana Onesimosy, kanefa tsy izany fahadisoana izany akory no enta mavesatra ho azy mandrakariva ka hahatonga azy ho andevo mandrakizay, fa mihoatra lavitra noho izany ny famelan-kelo Kristy. Ary iza moa no tsy nanao fahadisoana, fa raha i Filemona koa aza dia tenena fa mbola ananan-kitrosa ho izy, satria ianao no tokony hikarakara aty am-ponja. Ataovy ho aho izy, raha misy trosa dia izaho no andoha azy ho anao. Ny zava-dehibe ry havako izay tian'ny apôstôly Paoly ho raisina eto dia izao: rehefa ao amin'ny tompo ny olona, satria Filemona dia kristianina mafana fo, ary Onesimosy dia nandray ny filazany tsara tany an-tranomaizina. Rehefa ao amin'ny tompo ny olona dia marina ny ambarany hoe tsy misy intsony na jiosy na grika, na andevo na tsy andevo. Tsy misy mifanandevo intsony, ny samy mpanompon'Andriamanitra, ny samy kristianina. Ary tsy toetra tokony asehon'ny kristianina intsony ny manava tena ho andrina sy manavaka ny hafa ho andevo. Ao amin'ny tompo dia mpirahalahy sy mpiraita-po avokoa ny olona rehetra. Mitovy zo, mitovy saranga eo anatrehan'Andriamanitra ny olona, ka tsy misy havahana ao ambony na ao ambany, satria Andriamanitra tsy mizatavan'olona izy.
Ny fampiaranao izany amin'ny fiainana andavanandro no pratika ny finoana izay tokony anana ny mpino rehetra, ka tonga ny mpino tsy halavakavaka na hiavaka amin'ny mpiara-belona azy raha teo. Ny fahaizany miaina eo anivon'ny fiarahamonina misy azy amin'ny fiainany andavanandro no tena arehoana ny maha-kristianina azy. Ny tanjona riavako dia tsy ny tenenan'ny olona hoe zany ve nareo mba mivavaka, zany ve nareo mba kristianina, mba mivavaka ihany nareo fa mangidioditra amin'ny fiarahamonina. Aleo kokoa tenen'ny olona manao hoe zany ka mba kristianina, zany mba olona mivavaka, zany mba mpanompon'Andriamanitra. Hitan'ny olona taratra amin'izay ataonao amin'ny andavanandro ny maha-kristiananao, ary izany dia ho voninahitry Kristy, ilay tompon'ny fiangonana, ilay inon'ny fiangonana raha teo. Engane, ny kristianina rehetra hanana toe-po mifandray amin'olona, hanana toe-po mahay mandray ny hafa, hanana toe-po mamela heloka ao amin'ny Kristy. Dia ho an'Andriamanitra irery ihany ny voninahitra, ho amintsika kosa ny fahaizana mandray ny hafa tahaka izay hita eto. Amen. Hivavaka isika riavaka. Misaotra anao izay Andriamanitra ray eo amin'i Jesosy Kristy tomponay eo, fanomenao anay ny teninao, ilay teny mampianatra anay, teny mampahatsiaro anay ny amin'ny fampiarana ny finoana kristianina, tsy hijanona eo amin'ny ivon'ny samy fiangonana fotsiny, fa hivelatra ho any amin'izao tontolo izao, indrindra na ny tsy mino azy. Misaotra anao izay Tompo, fa Andriamanitra mampianatra anay mandrakariva ianao, ka zary manana fiainana tsara sy fiainam-pahasambaranao aminao zahay. Ankehitriny zahay dia mametraka eo ambany fahasoavanao Tompo, ireo fifandraisan'ny mpiasa sy ny mpampiasa rehetra, ny fifandraisan'ny ao an-tokantrano sy ny mpanampy an-trano rehetra, ho fifandraisana mendrika ny maha-filazany tsara, fifandraisana mendrika ny maha-kristianina, ary andraisana ho toy ny rahalahy ao aminao Jesosy ny olona rehetra. Apetraka ifeno am-pelantananao izany vavaka izany, ho anao ny dera sy ny laza ary voninahitra. Amen.